Ampifaliana lehibe ry avako malala no hiara-banantsika mpianakavy ny finoana nahatratra ity alahady voalohany amin'ny volana aprily taona 2022 ity alahady no alahady fahadimy amin'ny kareny fa ity alahady ity ihany koa ry avako malala dia alahady ibanjinantsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo ny dekona Sikajy Antso no tompon'anjara amin'ity anio ity ary ny mitendry kosa dia Andriamatora Rahary Vonimbelo Rova. Iomana ampoampanay isika ry avako malala hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Atao vonina eo ampelantanantsika ny salamo fa7:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ary nira fa araiky amin'ny 70 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Andeha hitsangana sika ry avako malala itera sy ankalaza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ho aminareo ny ry avako malala amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka ny tany. Amen. Andeha iombona ampanao salamo isika idera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe mity ahafantanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy ny firenena maro izy ho ambanintsika ary ny firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza ny mpanjaka atsika eny mankalaza. Amen.
zayetina raisure niaja tolotranao ety raisuriza. iombona ho amivavaka isika ry avana ry jesosy mpanjaka malazo midiera sy mankalaza ary mame voninahitra anao izahay fa miendrika ankalazainy ianao satria anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany ary izao rehetra zao dia nananao fahefana. Andriamanitra tsy toy ianao ary tsy misy andriamanitra tahaka anao, mpanjaka ambonin'ny mpanjaka ary nandresy ny fahafatesana ihany koa. Tonga eto amin'izao tranonao masina izao izahay midera manome voninahitra ny anaranao. Raisy Tompo ny fankalazana sy ny fiderana izay atolotray fa mendrika anao Andriamanitra izany, ary misaotra anao indrindra ny amin'ny fitantananao mahagaga ny fiainanay izay tsy takatry ny sainay, fa ny fahavelomanay ankehitriny izao dia fantatray fa teo ianao Andriamanitra izay niazona anay ka natoy izao anay. Dia misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay tsiraray avy, fa indrindra moa mbola nitaomanao anay tany amin'ny tokantranonay tsiraray avy tany ka tsy navelana ho tafandromandry izahay, fa tonga eto amin'izao toerana izao hideranao fa afaka namakivaky ny herinandro lasa iny ary dia mametraka eo am-pilatananao sady ihany koa ny herinandro izay ho diavina sy ho vakivakiana. Aoka ary Tompo ny fanainao masina no hiasa aty anatinay tsiraray avy, ampifantoko anay ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao ka atsiaro ho tafaray aminao Jesosy Kristy izahay ary tena ho tafahoana aminao marina mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Dia izahay izay tonga eto Tompo dia tsy hisy ho diso anjarany izahay fa hoeniky ny ahasoavanao sy ny voninahitra ao. Dia raisy Tompo izany vavaka izany, fa atolotray ho fiderananao ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay irery ihany. Amen. Mahazo toerana ry avako. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry avako malala dia Andriamanitra manana ny sitrapony izay tia ny ainatsika sy velomantsika, koa saino ary eritrereto lalina tsara ry avako malala ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny ambaran'ny soratra masina: iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na inona amin'izao ary rehetra izao dia tsy misy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Isika rehetra nambara hoe: sambatra ny mahitsy sy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Nira fahinana 27 ny andinin'ny faty. Izao rehetra izao ry Tompo tsy manasaraka aminao, enona anjo ity mpanompo dia hijoro tsy andao anao. Velona ho Tompo eny maty dia tsy nivadika aminao, niana no
velona ao anaty na inony fokodoana. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia afaka malala na dia miteny tokoa raha soratra masina hoe tsy tokony hisy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary na dia izany aza mivetsivetsika amin'ny alalan'ny hira hoe nao velontsika nao faty dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, dia indraindray misy ihany zava-nitranga eo amin'ny fiainana mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Andeha eky ny tsy fahatanterantsika ka hanaraka ao am-pontsika izao tonim-bavaka izao hivavaka isika. Eo anolohan'ny sitraponao izay tianao iainanay sy velomanay ny Tompo Andriamanitra rainareo. Matetika tokoa indraindray dia miredareda ny fanantenanay. Rehefa mahatsiaro ny fitiavanao mahagaga izahay dia toa tsy hisy ampisaraka anay amin'izany fitiavanao Andriamanitra izany. Kanefa indraindray eo anolohan'ireo zavatra maro samihafa mifamaofao eo amin'ny fiainanay dia toa tafasaraka aminao Kristy izahay. Misy fotoana aza toa tsy mahatsiaro eo anilanao izahay amin'ny fahoriana ohatra, dia indraindray toa adinay ny fisianao Andriamanitra ilay mpamonjy mora azo antsoina indrindra amin'ny fahoriana. Eo anatrehan'ny loza sy ny zavatra maro samihafa dia indraindray toa mametsiny anao Andriamanitra azy izahay. Ankehitriny nefa nampianatra anay ny teninao dia mahatsiaro mianatra sy mangay ahy izahay, ka mitalao indrindra ny famindram-po avy aminao tamin'ireo zavatra niseho teo amin'ny fiainanay ka nahatonga anay nanalavitra anao Andriamanitra, nahatonga anay nanadino ny fisianao Andriamanitra. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany herokainy. Fa tsy izany ihany ne Tompo, fa maro ireo zavatra nataonay toa tsy mendrika ny fitiavanao anay fa nampalahelo anao. Eno hiary mivavaka fifonana, andoharanay ny fonay tsiraray avy eo anatrehanao Andriamanitra. Fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mihaino vavaka, ary ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinontsinon'Andriamanitra, dia manavoasady ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao izahay ry Tompo Andriamanitra ry anay. Ka amin'izao sisa izao dia tsy hisy ahasaraka anay amin'ny fitiavanay, eny fa na dia ny ainay aza na dia ny fahafatesana aza, satria fantatray fa nandresy ianao ka amin'ny ady rehetra atrehanay raha miara-talana aminao izahay dia ataonao mpandresy tahaka anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay nanaiko faty eo amin'ny hazo fijaliana ary nandresy ny fahafatesana no anaovanay izany vavaka izany, misaotra indrindra raha eo. Amen. Mira fahaenina amin'ny roapolo sy efajato ny andininy faty. Antonana ribe indrafo ny olo mantrany fapesiasi sirerakampo karaisunao ankeitri mati ume uaina vava isasatra piada imasunaija mamatava nirufini funaisitra. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tokoa isika ry havaka malala dia toy ny maty, kanefa noho ny amin'ny fifonantsika dia mandray izany fifonantsika izany izy ary manaiky indray hanome aina vaovao antsika tsiraray avy. Koa raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-kely koa atolotro ny Tompo amintsika. Andeha haritsangana ny fiangonana.
voasoratra hoe iza no hiapanga ny olom-bo fidy an'andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloko? Kristy Jesosy no efa maty, eny nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ko ampifaliana ry avako malala no anambarana fa voavela ny elokareo no ny anarany masina. Aleloia. Midy ranto fa voasoratra hoe sambatra ny olona izay voavelany ero sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanainy. Amen. 7:7 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Andeha iraintsika fifaliana izany mihitsy. Reno atakaloko ary Jesosy izay mpisoloko ny zavatra izay osy baba sy mora levona ambulanzoni ikiunito ka tsy maty ny jiro awaku Jesosy suluaku na inuna Indro Jesosy no fiainaku izy no manda fiarovaku izao hoe famatine fanovelominindra kanadia matrazaty ka tsy mbola nafindra hoary Jesosy no anjarako anambara ny finoantsika eo anatrehan'izao tontolo izao isika ry avako malala sy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanikam-pinoana apôstôlika izay ombonantsika mpino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka ny potivolava nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina midina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any no eviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-kely koa ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoterana ry avako manao. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny ten'Andriamanitra isika ry avako malala anomboantsika izany ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora mialohan'ny tsanganan'ny tompony anjara dia hanana ny anjara irany ny zanantsika ao amin'ny tany ketsy.
Miaraba ny fiangonana manontolo, miaraba ny ankizy sy ny tanora ny anaran'i Jesosy Kristy. Andeha hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara. Filazantsara soratan'i Jaona toko 12, ny 420. Filazantsara no soratan'i Jaona toko 12, ny 420. Filazantsara no soratan'i Jaona toko 12, ny 420. Nahita daholo ve? Ndeha ary hitsangany ianareo. Ovakitsika ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Averintsika hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Mipetraka ianareo. Izy aminareo raha ankizy tanora no efa namafy vary tamin'ny tanketsa, atsangano hoe ny tanana. Mbola tsy misy. Tsara ry anareo mandinika io voalazan'i Jesosy io. Rehefa milatsaka amin'ny tany ny voa, iny voa iny zany dia loha aloha. Zany hoe miasimba dia maty tanteraka. Rehefa maty izy dia misy ny tsirikely manomboka mivoaka avy eo. Iny ilay atao hoe ketsa. Avy eo iny ketsa iny dia afindra eny tambary. Dia iny ketsa iny mamety taombary misy voambary maro dia maro. Izany hoe ilay voambary ray monja tamin'ny voalohany zany dia lasa nahazo voambary aman-jato. Raha tsy maty zany iny voambary ray iny dia tsy ahazo vary betsaka isika. Mahavariana toy izany raha ankizy tanora ny asan'Andriamanitra. Toy izany no azontsika io vary ho antsika isan'andro io. Isika no mamboly, fa Andriamanitra kosa no miasa misahirana sakafo fataperina tsara izay omeny ray aman-dreny eo ambony vilia. Fanoharana nataon'i Jesosy raha ankizy momba ny asa-pamonjena eo andinin-tsoratra masina io. Ahoana moa voasoratra teo? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka amin'ny tany voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Ina dikan'izany? Dikan'izany hoe ny fahafatesany Jesosy dia mahatonga fahavelomana ho an'ny olona maro izay no azy. Isika izany, izaho, ianao, dia anisan'izany raha tena mety tokoa. Izany no antony ampianarana antsika ankizy tanora ny tenin'Andriamanitra. Aty am-piangonana, eny mety ho any an-trano ihany koa. Izy aminareo ary izao mba manao fotoam-bavaka fohy any an-trano. Atsangano hoe ny tanana. Tsara. Tohizana ho an'izay efa nanao. Raha mbola tsy nanao kosa dia ianao ankizy sy tanora manomboka izany androany hariva. Aza menatra. Ao antsika tsy menatra fa Jesosy momba antsika. Fiainana tsara raha ankizy miaraka amin'ny Jesosy. Satria ny antony ahatongavany eto tany dia hamonjy ny lalao azy hanana ny fiainana mandrakizay. Mety misy zavatra mahasosotra indraindray. Nefany miara-miasa ireny ahasoa fahazamana. Dia tsara ihany koa isika satria nampanangan-tanana tamin'ny voalohany hoe iza nefa namboly vary mbola tsisy, dia tsara isika manao fanandramana kely amin'ny vonakotry. Rehefa ny trano mba atao hoe dia anontaniantsika ho hitantsika rehefa manaraka.
ina tsara moa le voasoratra andin-tsoratra masina ho antsika androany ao amin'izao na toko 12 a ny andiny 720 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitsoehitra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Hivavaka isika dia izay vavaka ataony zoky a dia averinareo. Jesosy misaotra anao aho fa ty ahy ianao, maty ho ahy ianao, voninao ino sy anaraka anao, tsy mahavonjon-tenako aho fa milanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fito amin'ny 500 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hitsangana ireo tompon'anjara ao mivavaka sy ny famakiana amin'ny sesin'ny soratra masina. Hivavaka isika. Andriamanitra renay io, renay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tomponay. Misaotra anao izahay fa mbola manana anjara amin'ny teninao amin'ity anio ity. Ankehitriny Tompo, hitsangana mifandimby eto ireo mpanomponao amaky ny tenin'ny soratra masina. Ny fanahinao Jesosy hitarika azy ireo ahatonga ny teninao ho voavaky mazava tsara. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ihany koa mbola matoky ny fanahinao izahay hiaraka aminy ampiteny azy mba hahatonga ny teninao ho voafafy amin'ny mpanomponao izay miaino. Ary izahay iaino koa Jesosy, sokafy ny fonay, ny sainay, azonay handre ary ankatoa ny teninao, ary mba ho tena hifantoka amin'izany teny afafy ho anay izany izahay, mba tsy ho fahazarana fotsiny Jesosy no andrenesanay ny teninao fa ankatoavinay eo amin'ny fiainanay, ampiarinay eo amin'ny andavanandrom-piainanay izany teninao izany, mba hahatonga anay hitaona ireo olona marobe izay mbola tsy ao anatin'ny valanao. Dia ataovy tanilonaka Tompo ny fonay ka hitombo 30 eny, hitombo 90 eny, hitombo 100 eny ny teninao, ka mba tena aniry anatin'ny fonay izany teninao izany. Ary
miara-lalana aminay ianao Jesosy mba azonay andraiky ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny tonga nofo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky sy iaino ny teny soratra masina isika, izany dia ahitantsika ao amin'ny Jona 2:1 ka hatramin'ny faraka 10. Jona 2:1 ka hatramin'ny faraka 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova nanome azandrano lehibe itelina ny Jona. Ary Jona dia tao akibon'ilay azandrano atelon'andro sy atelon'alina. Dia nivavaka tamin'ny Jehova Andriamaniny tao akibon'ny azandrano Jona, ka nanao hoe: niantso an Jehova tamin'ny fahoriako aho, ka dia namaly ahy izy. Tao amin'ny fiainatsita no nitarainako, dia niaino ny feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalinao, dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafotry ny rika aho, nanarona ny alondranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izao: voaroaka tsy eo amin'ny hatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarona ahy hatramin'ny haiko, ny lalina namefy ahy manodidina. Ny zava-maniry any amin'ny ranomasina nisingotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra aho, ny hidin'ny tany nanidy ahy mandrakizay. Nefa nampiakatra ny haiko avy tao andavaka ianao, Jehova Andriamanitro. Raha reraka tato anatiko ny fanahiko, dia natsiaro an Jehova aho. Ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy, dia mahay fo izay mpamindra fo aminy. Fa izao dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao. Fa izay no voadiko dia efaiko an Jehova ny famonjena. Ary Jehova nandidy ilay azandrano, ka dia nalohany hoeny amin'ny tany maina Jona. Filazantsara araka Matteo 2:20, 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Matteo 2:20, 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Ary Jesosy niakatra ho an'i Jerosalema, dia naka mangingina amin'ny mpianatra 12 lahy, ka niteny taminy ny teny an-dalana hoe: indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia hatolotra ho amin'ireo lohampisorona sy ny mpanorandalàna. Hoelohan'ny ho faty izy, ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony fiomehezana sy ho kapohiny sy ho ombony amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangany indray izy. Apokalipsy 1:17 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 1:17 ka hatramin'ny 20. Ary raha nahita azy aho, dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra, izao no voalohany sy farany,
dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsy hita koa soraty izay zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovanjiry fito volamena fito ny kintana fito dia ny anjelon'ny fiangonana fito ary ny fanaovanjiry fito dia fiangonana fito ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny ra fahatelo ambempolo amin'ny zato ny andiny voalohany sy ny fahatelo no iraintsika itsy anatsika ny afatra avy amin'ny soratra masina andeha hitsangana ny fiangonana. Jesosy tokitsika tompony fiainana tonga eto amitsika oloko vangiana izy no itoriteny soa mavelona ny fanahin'ny Kristy riavako dia ny fanahy masina izay efa nitahiry atsika ary ny vimbona antsika ahatrarantsika ty alahady fahadimy manaraka ny kariny fa indrindra fitoam-bokatra ny sampana tanora kristiana ny fanahin'ny Kristy koa ne hiasa ao anatintsika ka araky ny voankazo mamy teo sy ny vavaka fitsolovana izay natao teo dia mba ho tena tany lonaka tokoa ny fotsika andray ny voafafy dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra riavako izay fampaherezantsika an'io dia arak'izay nivakin'ny mpanompony teo ato amin'ny filazantsara araky ny Matio toko 20. Matio toko 20 ka ny tapany 2 amin'ny andininy 7:10 sy ny tapany farany amin'ny andininy 7:20. Matio toko 20 ny andininy 7:10 tapany 2 sy ny andininy 7:20 tapany farany manao hoe ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna dia hoe lohany ho faty izy ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Tena miasa tokoa ry havana ny fanahy masina fa raha anaraka tsara ny fanompoam-pivavahantsika hatrany am-pendohany indrindrindrindra fa ny voankazo mamy sy ny tolombavaka maro samihafa dia tena mifamatotra tokoa ny afatr'Andriamanitra satria voalaza teo mandrakariva ny fisian'ny tany
zay endriky ny fotsika olombelona sy ny fiainatsika ary ny fisiny ny voafafy zay antenain'Andriamanitra mba hitsiry na amin'ny tany ketsy zany na amin'ny tany lonaka zany fa indrindra fa ny fotsika. Tara vao miresaka an'izany fambolena sy famafazana zany tsika dia misy fitenenana zay haitsika tsy anjery loatra fa nefa indraindray ohatrany tsy saintsika amin'ny fiainatsika. Izao le fomba fiteny zay nafafy nojinjaina. Zany hoe raha mamafy vary ianao zany dia mijinja vary, raha mamafy ahidratsy ianao zany le mifangaro amin'ny vary iny ihany. Rehefa tonga any ambony safa sy tonga any ambony vilia tsika dia tsy tiatsika loatra ny voany maintimainty kely iny dia mijinja ianao ahidratsy. Inona moa ry havana ny tinambara amin'izany? Rehefa mamafy zavatra tsara ianao na manao zavatra tsara ianao dia tsara ny fiafaran'izany. Zany ny fomba fisainantsika olombelona. Fa rehefa manao zavatra ratsy kosa ianao, mamafy ratsy ianao dia ratsy koa ny afaranao. Normal zany amintsika olombelona, fa tsy zany anefa no niatra tamin'i Jesosy ry havako. Fa Jesosy dia namafy fahatsarana, zava-tsono no entin'i Jesosy nanasitrana izy ko, izy nilazan'izany fa ratsy. Nanome sakafo izy, izy nilazan'izany fa ratsy. Nampianatra izy, nanao izay hananan'ny olona fiainana tsara ho mendriky ny voninahitr'Andriamanitra izy. Fa inona kosa nefa nefaran'ny fiainany teto tany? Na inona ny vokatra zany nataon'izany? Fialonana. Zany hoe nazo an'i Jesosy fanenjehana, fampijaliana, fanarabiana. Zany nazo an'i Jesosy, namafy voatsara Jesosy. Fa ratsy ny navalon'ny olona azy sy ny efaran'ny fiainany teto tany. Ary dia manamafy zany indrindra ny voambara ato amin'ny filazantsara araka ny Matteo 2:20 manao hoe ary ny zanak'olona tolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna dia hoe lohana ho faty izy ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangany ray izy. Tao tsy mahampino ry havako zany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga teto tany hitondra zava-tsoa sy hitondra fiainana ho atolotra amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ho tsaraina. Ary ny didim-pitsarana mivoaka eo dia fanamelohany ho faty. Zany nazo an'i Jesosy ry havako. Malasa ny eritreritra zany. Kanefa zavan'izany ny zava-nisy ry havana. Ary voambara ny filazantsara araka Matteo somatsara zany manao hoe ary ny zanak'olona dia atolotra. Malasa ny eritreritra zany ry havako. Matetika tsika rehefa misy loza mandindona atsika, raha fatatsika mielo zany dia amboaritsika ny programatsika, dia amboaritsika ny fiainatsika, dia amboaritsika ny fandehatsika. Fa matoa efa tany domindosy sika ka mbola miroso ihany dia nasika izay terena ka tsy afa manoatra amin'ny zava-misy. Fa Jesosy ry havako, le ambaran'ny Matteo eto hoe zanak'olona. Zanak'olona izy satria sady Andriamanitra izy no olombelona. Zany ny maizy azy an'i Jesosy. Jesosy eto ry havako dia tsy noterena, tsy novozonana hiatrika ny sarotra, fa natolotra izy ary nanaiky ho atolotra zany tompontsika zany. Ary Jesosy raha teo moa nefa milazan'izany, milaza ny zavatra hitranga amin'ny vatantenany izy fa ho atolotra Jesosy. Sady olombelona ny tompontsika ry havako, no Andriamanitra izy ka mahalala ny zavatra rehetra. Fantatro ny tompony ho avy satria sady tompon'ny fotoana izy no tompon'ny tantara izy. Ho azo aho ny ankehitriny ny tena fantatro, efa manomboka amin'ny tompony taonako na ny lasa ara efa maro ny tsy tadidiko. Fa zany ho avy zany dia mbola barainga eo amin'ny fiainako zany, fa tsy fantatro ny amin'izay ho avy. Fa ny Jesosy tsy mba tahaka an'izany ry havako, fa mianjaanja eo anatrehany avokoa ny fotoana rehetra, na ny ankehitriny na ny lasa na ny ho avy, mianjaanja eo anatrehany tompo zany satria Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra izy ka tsy mety
ho tratra ny tampoka. Amintsika fitenitsika malagasy hoe tampoka tsy mahalehilahy, dikan'izany dia zao na lehilahy renao mba mety ho tratra ny tampoka ihany. Fa i Jesosy tsy mba tahaka an'izany mihitsy, fa mahalala ny zavatra rehetra izy ary tsy tapohany zavatra na inona na inona. Tsy tampoka tamin'ny asa fijaliana, tsy tampoka tamin'ny fivadihan'ny mpianana, fa efa fantany meloa zany ary efa tafiditra ao amin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra ny amin'izay anolorana ny tompo sy ny amin'izay zavatra hiahatra rehetrarehetra aminy. Mariana tsara ry havako, fa tsy voasambotra i Jesosy fa natolotra izy. Zany hoe efa nisy finiavana tamin'Andriamanitra ary efa nekeny Jesosy ao matsara zany ho atolotra izany. Sy ny miaramila na ny fahavalo no mahay na manana tetitiady maty-paika, fa i Jesosy mihitsy no nanaiky ho atolotra, satria efa tonga ny fotoany dia ny fotoam-pamonjena izany. Mba hatateraka izany anefa ry havako dia ndre mikonokonona mivory ny lohan'ny mpisorona sy ny olona izay ambara fampitarika teo amin'ny fivavahana jiosy tamin'izany fotoana izany. Tsy mba dinidinika hitsatsahana izay ampandrosoana ny fiangonana na ampandrosoana ny fiainam-panahan'ny olona, fa ny dinidinika izay nataon'izy ireo dia ny hoe ahoana ny amin'ity Jesosy ity, ahoana no amararana ny fiainany, ahoana no amongorana azy, ahoana no atao mba tsy atsiarovan'ny olona intsony ny fampianarana izay nataony. Zany ny antoko ilay dinidinika ry havana, anafoanana ny amin'ny Jesosy sy ny tantarany zay rehetra nataony. Dia mampieritreritra tokoa zany ry havako, olona mpivavaka, olona mpitarika no mikaondo tahaka an'izany. Marina fa efa fantatra ny tompo ny zavatra rehetra, marina fa efa fantatra Andriamanitra planin'Andriamanitra ny amin'ny jalian'i Jesosy, kanefa loza an'izay avian'ny fanafotoanana ho ny soratra masina. Fa dia ndreto ny mpitarika nanaiky ikonokonona ikaondo ratsy ho amin'izany fisamborana an' Jesosy zany. Lesona lehibe roa ry havana nomenantsika amin'izany voalohany dia zao: Satana tsy kely lalana, ko mila mitandrina isika fa so alainy namana ka ampikorotana ny fiangonana na tsy ampandroso ny fiangonana. Fa zay ny tanjon'ny devoly. Devoly tsy manana tanjona hafa fa ny tsy hatateraka ny fitohinan'ny filazantsara, ny tsy ampilamina ny fiangonana, zany ny tanjon'ny devoly. Ary dia reto mpitarika reto no lasa mpiara-miasa aminy amin'izany. Dia aza manao anao hoe ka zareo nge no tsy ampy finoana, zareo anie no adaladalaka ta hiaraka amin'ny ratsy, fa tsy kely lalina ny ratsy ary fetsy Satana. Tsy mitady olona hafa nivelan'ny fiangonana izy, tsy mitady olona tsy mpino izy isolo tena azy amin'ny asa ratsy aty anatin'ny fikambanana sy ny fiangonana, fa ny olona efa ao anatiny ihany no ataony amin'izany. Ka mila mitandrina isika ry havako, so isika ao nalain'ny Satana ho namana tsy ampandroson'ny filazantsara. Fa Jesosy ary dia efa tojo-toe-javatra tahaka an'izany. Ny mpianany ihany, ny tao anatin'ny fikambanana izay noforonin'i Jesosy ihany no lalain'ny Satana namana ka nanolorana ny tompo. Fa ny zavatra faharoa ry havana dia izao: raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia tena mampisento. Na ho anareo reny mpianakaviany zany, na ho antsika ray mpianakaviany zany, anahoana ny raha-pitso, inona indray no atokona to misondrotra zato misondrotra zaroa, inona ny vokatry tiady manerana zao ty aty amintsika, anahoana ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, anahoana ny fiainantsika. Fa zao tenin'Andriamanitra zao ry havana dia mampitraka antsika, satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tompon'ny tantara, tompon'ny fotoana, mahalala ny lasa sy ny ankehitriny, fa indrindra no avy. Aza kinina mikisendrasendra ny fiainanao, aza kinina amin'ny fahakiviana ny fiainanao, fahakino amin'ny Jesosy ny fiainanao, matokia ny Jesosy fa izy mahalala ny hoavinao, mahalala ny hevitra hiverena ny fiainanao izy, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Fa na dia maro ary ny loza mitatao eto amin'izao tontolo izao, aza manany amin'izany ianao, fa ny tompo Andriamantsika
mahalala ny maso sy ny mahatsara anao. Fa natona atolotra ny tompo Andriamanitra, nanaiky atolotra izy mahalala ny zavatra rehetra izy, ka mahalala ny fiainanao ihany koa sy no avinao ko maty azy fahazakivy. Ary zany raha teo no ambaran'ny filazantsara araka ny Matio manao hoe ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora dalàna dia hoe lohiny ho faty izy. Zavatra faharoa dia zao, i Jesosy zany tsy hoe atolotra ihany na ho avela voasambotra ihany, fa i Jesosy dia atolotra ho faty. Misy karaza fivavahana sasany ravana zay mivoy hoe Jesosy zany tsy voasambotra sady tsy maty teo ambony hazo fijaliana fa sinema ihany iny, fahagagana ihany iny, fa tsy teo Jesosy ary tsy nijaly teo izy fa nialany izany. Fa ny filazantsara ry havana, ary zany ny fototra ny finoatsika kristianina dia fantatsika tsara fa i Jesosy dia maty teo ambony hazo fijaliana. Fa ny mahagaga dia izao, tsy maty foana Jesosy na maty noho ny adalany Jesosy, tsy fa vokatry ny didim-pitsarana zay navoaka ny olombelona na faty Jesosy. Maty Jesosy, nomelohany Jesosy satria manelingelina ny reto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany ny fampianarana, ary nahatsiaro izy ireo hoe niendanja ny fahefana, niendanja ny fitiavan'ny olona azy. Fa izany tokoa moa ny zavatra mitranga ry havana. Jesosy nanasitrana olona, Jesosy namoky ny olona tsy oby 5,000. Jesosy nanangana ny maty maro ny zavatra nataony Jesosy ka ny famafao tamin'ny vahoaka izy dia mamioditra tamin'ny vahoaka izy. Ary zany nampanahy reto mpitondra fivavahany reto ka nahatonga azy ireo ikaondoha hoe andao fararany amin'ny Jesosy ity. Fa raha mbola mitoy izao, tsy tian'ny olona tsontsika, tsy spiainy tsontsika, endantsika, fa indrindraindrindra natahotra izy ireo hoe sao isy fiatraikany amin'ny fanjakana Romanina izao, satria ny fanjakana Romanina dia nametraka tamin'ny reto mpitondra fivavahana Jesosy hoe anjaranareo ny mandamina ny fiarahamonina araka ny fomba anareo. Ka raha mbola mitoy izao ataon'ny Jesosy zao izy ireo, dia sao ataon'ny Romanina hoe tsy voafehitsika ny fiarahamonina ka ho alany amin'ny fahefana izay nomeny antsika isika. Zany rehetrarehetra zany ry havako no nitambatra ka nanamelohany an'i Jesosy. Tsy mort naturel zany no nahazo an'i Jesosy, fa noho ny fanamelohana nataony reto mpitondra fivavahana ireto, fa tsy noho ny fanamelohan'izy ireo ihany anefa ry havako. Fa ny eken'i Jesosy no samborina sy ho faty noho ny fahotako, noho ny fahotanao sy noho ny fahotantsika. Ny eken'i Jesosy ry havako ny ho faty tahaka an'izany. Ary zany indrindra nambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina 5 manao hoe fa fony mbola mpanotra isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe noho ny amin'ny fahotako isolo elokaho sy soelona elokantsika zany naneken'i Jesosy ho faty. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena maty ny tompontsika, maty ho aho izy ary maty ho anao. Noho io fahadalako io sy noho io fahotantsika io no nahafaty ny tompontsika. Ko ny afatry ny tompo anao amin'izao an'izao dia zao, raiso famonjenao anao ny fisoloan'i Jesosy ny elokao. Zay mihitsy le izy matsy, ny solo ny elokao Jesosy. Isika no tokony ho faty satria nanota sy nivadika tamin'Andriamanitra, fa neken'i Jesosy izany mba ho famonjena sy ho famonjenanao. Dia raiso famonjena zany. Ahoana moa zany mandray famonjena ny fahafatesan'i Jesosy zany? Izany hoe manomboka izao dia atsahatra ny fahadalako rehetra, tsy hiverenako tsony ny faharatsiana rehetra zay nataoko hatramin'izay, satria zay efa vitako ary efa nisoloan'i Jesosy. Ka raha mbola manota indray aho zany na mbola mameno indray aho zany dia tahaka ny mamono an'i Jesosy fanondroany. Ry havako malalo amin'ny tompo, lakolosy fanahirana tokoa izany. Ary tena fampieritrretana antsika mialohan'izao herinandro masina izay ahatserovantsika sy ombonantsika amin'ny fijaliana mialohan'ny fahafatesan'ny tompo. Fa haikay ilay rahan'i Jesosy latsaka no nanadiovana sy nanadiovana anao.
misy mpandinika anankiray zay milaza riavako hoe rehefa amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty dia misy tableau lehibe anankiray, dia mijoro eo zasy ianao, mijoro eo sika, dia misoratra eo daholo zay rehetra tsara vitatsika, fa misoratra eo ihany koa zay rehetra fahotantsika sy ny ratsy vitatsika, dia misoratra eo daholo. Fa ny fahafatesan'i Jesoa kosa, ny ran'i Jesoa latsaka no éponge magique mamafa ny faratsitsika rehetra, mamafa ny faratsitsika iny. Fa ny zavatra izay mampieritreritra nefa riavana dia izao, misy fetrany any ny famafan'i Jesoa iny, fa rehefa tonga any amin'ny rahony lanitra izy amin'ny fiverenan'ny fandroany dia tsy misy famafana majika intsony, fa dia izay vitanao eo zany dia miariary eo. Kararao tsy zao anio zao riavako, amantaranao fa mato anao Jesoa, azy iverenana intsony ny fahadalana sy ny faratsiny, fa amin'izao sisy zao andeha ho endry amin'izay anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ndray ny famonjena vitan'i Jesoa ho famonjena sy fanavaozana ny fiainantsika. Fa ho indrindra mantsy Matio manao hoe ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, dia ho elohany ho faty izy, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy. Ny zanak'olona zany atolotra, ny zanak'olona atolotra ho faty, fa ny zanak'olona zay atolotra ho faty dia hitsangana indray. Zany mahandriamanitra any Jesoa riavako, fa izaho sy anao raha maty dia ao ampasantsika, sisy mananganangatra izany, tsy misy fanahy mandehandeha zany, tsy afaka mampitahotra isika na miteny amin'ny taranakitsika hoe mangatsika kafonosy, fa rehefa maty tsika satria olombelona nofo sy ra ao ampasantsika miandro ny fandaminan'Andriamanitra. Fa i Jesoa tsy mba tahaka an'izany, fa sady olombelona izy no Andriamanitra, fa rehefa maty Jesoa tsy voatana ny fasana izy satria tsy fonenany ao, tsy ao ny tranony Jesoa, tsy anepasana ny tranony, ka tsy voatana tao io. Riavako malala, tsy kisendrasendra izany fandresen'i Jesoa ny fahafatesany zany ka nitsanganana, fa atao amin'ny filazany tsara dia fa niefany Jesoa eto no miteny hoe amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Efa fantatry Jesoa meloha ny lalana izay izorany, ary efa fantany ihany koa fa tsy maintsy mbola atsangana izy. Fa maha olombelona antsika moa dia tsika mila antoka, ary dia zany no nataon'ireo anjely tamin'ireo vehivavy izay nakanepasana. Raha nitady ny fantany Jesoa izy ka nosotra menaka manitra azy araka ny fomban'i Jiosy, dia holy anjely taminy hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Porofo zany riavako fa i Jesoa dia tsy voatana tao am-pasana izy, fa efa nitsangana ary nandresan'ny fahafatesana. Fa matoa Jesoa tahaka ny Jona izay atelona tao akibon'ny trozona, matoa Jona tao akibon'ny trozona riavana, dia tian'Andriamanitra izy hitodika aminy, fa misy programma an'Andriamanitra aminy mbo famonjena ny mponina tany Ninive. Fa Jesosy Kristy mbola manoatra an'izany riavako, fa matoa izy nanaiky ho 3 andro sy 3 alina tao am-pasana dia anehoana amintsika olombelona sarotahotra, anehoana amintsika olombelona kely finoana, fa tena azo resena tsara ny tahotra, azo resena tsara ny fanahinany amin'ny fahafatesana sy ny fasana. Nikizy aloha dia tsy omena tsiny, fa raha saina mandalo any amin'ny fasana izy dia lany lavitra zany fasana zany, sika lehibe koa anao mbo tahaka an'izany ko. Fa izao moa no ny amin'ny fahateren'ny toerana noho ny fivavongon'ny olona dia misy fasana afindra anaovana trano honenana. Nandray misy toerana iny amin'ny akaikina pasapika iny dia mifanakaiky mihitsy ny fasana dia itiny trano, mba tsy ilazana zavatra hafa moa zany. Fa i Jesoa tompontsika riavako, tena nalany tahotra ao anatintsika, fifampahany tahotra miala ihany matoa sika samy manao an'izany. Jesoa riavana matoa tao am-pasana izy, te hanaisotra izay reto tahotra sy fanahina izay mbola ao anatintsika, fa indrindra fantatro ny Tompo fa olombelona nofo sy ratsika, ka rehefa mandalo fahorinitsika dia malemy,
miaina ny finotsika, mangozoozo ny fanantenantsika. Dia nekeny Jesosy no fatao-pasana ho fampaherezana atsika hiatrika an'ireny fahoriany ireny fa azo resena ny fahafatesana. Ary ny inotsika rehefa avy eny amin'ny raha ny lanitra Jesosy, na ho an'ny avantsika fanodimandry, na ho antsika izay mbola hodimandry amin'ny fandaminan'ny tompo, dia tsy maintsy mbola ho atsangana tahaka an' Jesosy isika, satria ny fitsanganan' Jesosy no toko omeny atsika fa hanangana atsika ihany koa Andriamanitra. Anisan'ny fototra ny finoatsika ry havana ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesany. Anisan'ny fototra maha kristianina atsika izao ny alan'i Jesosy tao pasany izao. Ary zany raha toy no ambaran'i Paoly ry amin'ny Korintianina 1:10 manao hoe raha tsy nahatsanga ny Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Tena zava-dehibe ry havana ny lohevitra izay banjinitsika amin'izao volana aprily izao, mandresa ny fahafatesana ny tompo. Tena zava-dehibe zany, fa zany no antoko ny finoatsika. Raha efa nazoto ny vavaka ianao hatramin'izay, tongava mivavaka foana indrindra amin'ity volana aprily ity. Fa raha somary mbola nalainday ianao teo aloha teo, ararao ty volana aprily ity, ivavahanao sy andraisanao ny sotoavana kristianina. Fa ny maha kristianina ny kristianina dia ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy ny tsanganany tamin'ny maty. Raha resaka lalao ny resantsika dia zava-dehibe ao anatin'ireny lalao ireny ny atao hoe famarahana ny final, fandresena farany, fibatana ny amboara. Ka ny grande finale ho antsika kristianina dia ny fandresen'i Jesosy, ary ny fankalazana an'izany dia ny Paska izany. Tena io ny tena grande finale ho antsika kristianina, io ny tena fotoan-dehibe indrindra ho antsika kristianina. Zava-dehibe ny natokavan'i Jesosy teto tany, zava-dehibe ny nandrotsahany fanahy masina, fa tena zava-dehibe ary famatoran'ireo trangaroa ireo dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary zany nampaherezana anao ry havako, ataovy zava-dehibe ny famonjenao herinandro masina, ataovy zava-dehibe ny fatokavanao mivavaka amin'ny alahadin'ny Paska, fa io ny fototra ny finoatsika kristianina. Ary maha kristianina ny kristianina zany fandresen'i Jesosy zany. Fa izany fandresen'i Jesosy zany koa nefa ry havana dia milaza fa na inona endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao dia azo resena tsara zany rehefa miaraka amin'ny Kristy. Ary zany ny fampianarana omeny Jesosy eto dia samy manana ny endrim-pahafatesana tsika ny amin'ny fiainana. Misy tsika ao anatin'ny tsy fahasalamana, zany ny endrim-pahafatesana mahazo atsika. Misy tsika ao anatin'ny tsy fahombiazana foana amin'ny fiainantsika, zany ny endrim-pahafatesantsika. Misy sahirana ao amin'ny fiaina-tokantranony ao, zany ny endrim-pahafatesantsika. Misy zavatra maro izay mangeja atsika ka tsy ahafahantsika mivelatra sy maneho ny voninahitran'Andriamanitra, zany ny endrim-pahafatesantsika. Fa miantsoan'i Jesosy ry havako, miaraha amin'i Jesosy fa fampaherezana mo antsika indrindra izao fandresen'i Jesosy ny fahafatesany izao. Ary ny fasana aza dia tsy nahatanan'i Jesosy. Lehibe ry havana zany vato nanakatona ny fasan'i Jesosy zany, tsy voisaka lehilahy maromaro zany, fa lehibe zany, morakatony zany, fa sarotra vahana, fa tsy nahatanan'i Jesosy zany. Fa ny mampalelo ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tompontsika velona ary ny ala tao pasana, fa mbola maro ny olona miazakazaka ny pasana mangataka fitahina. Dia larolarona amin'izao fomba sy karazany maro samihafa izao, tadidio ry havana fa tsy any amin'ny maty na any amin'ny fasana ny tadavana fahavelomana fa ao amin'ny Kristy. Fa i Jesosy Kristy no fiainana sy fahavelomana ao antsika. Nanaiky ho faty izy anohenana ny finoatsika mba hiaina an'izany fahavelomana izany. Nanaiky ho faty Jesosy anehoana amintsika fa azo resena ny fahavalo farany dia ny fahafatesana, ny tahotra sy ny firongony rehetra. Fa raha sanatria ry havako, dia ho sanatria avy. Raha sanatria ka mbola voagejany tahotra ianao, raha sanatria ka mbola mitonatonana any amin'ny fasana ianao mitady famonjena sy fiainana, raha sanatria mbola manany amin'ny hoavinao ianao sy ny ampitsonao, raha sanatria mbola tsy azonao antoka fa manana toerana ianao any amin'ny fiainana mandrakizay, antso anao zao tenin'Andriamanitra zao, antso anao zao nandresen'i Jesosy ny fasana sy ny tsanganany tamin'ny maty izao. Ekeo anao koa ny fandresen'i Jesosy fa afaka mampandresy anao izy,
afaka mampandrisy ny fiangonana izy, ary efa zany raha teo ny Jesosy tompontsika. Raiso amin'ny finoana zany fandreseny Jesosy zany, fa ny finoana sy ny fahatokina azy zany no andrasan'i Jesosy amiko, sy andrasany aminao dia hisitraka ny fiainana sy ny fandresen'ny Kristy anao. Ka na inona lentany finoanao, na inona mety tsy fahataterahanao, matokian'i Jesosy ny teniny fa hoy ny Tompo amintsika manao hoe zay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika avana misotranao izay Tompo Andriamanitra fa noho ny fitiavanao dia nandreny teninao izahay ary nandre fampahirezana avy amin'ny alalan'izany teninao izany. Nandre hafatra hoentinay mamaky vaky ihany koa ny
herinandro izay hotiavinay sy hovakivakianay. Mateo amin'ny azo fijaliana ianao Jesoa, tsy noho ny zavatra nataonao na nafafinao fa noho ny amin'ny fahotanay. Tsy natolotra fa nanolo-tiana, ary tsy etaeta amin'ny mpanorandalàna sy ny mpisorona izay nanaiko ho ampiasain'ny devoly, fa tena planin'Andriamanitra mihitsy mba ho famonjena anay. Misaotra Tompo noho ny amin'izany rehetra izany, ary ny fanainao masina ny ny asa ty anatinay, mba haizanay mitandrina fandrao manaiky ho ampiasain'ny devoly izay ka hanimba ny fiangonana sy amerina mantsika anao Jesoa indray eo amin'ny azo fijaliana amin'ny alalan'ny fahotanay. Ampio izay fanahy masina, mba haizanay mandray ny famonjena sy miaina ny famonjena izay efa nataon'i Jesoa teo amin'ny azo fijaliana, fa tsy ho azona noho ny amin'izany fa noho ny aminay olombelona. Ary ny fanahinao masina anie Jesoa no hiasa aty anatinay fiaino, ka hanananay fahatokiana fa ny fandresena izay azonao teo anolohan'ny fahafatesana dia omenao anay ihany koa andresena ireo endrim-pahafatesana maro eo amin'ny fiainanay sy ireo ady maro samihafa atrehinay raha minsy manana faharetana izahay. Jesoa, sitrakay sy ireny indrindra raha ianao ny fiainanay sy fahavelomanay. Ankehitriny dia mivavaka izahay. Ity alahady dia natokan'ny FJKM Ambavady Mitafo anatanteraka ny vokatry ny sampana tanora kristiana. Ianao Andriamanitra anie no hiasa, ary le fandresena izay azonao anie Jesoa no omenao izany sampana izany, mba ahafahany mandresy ireo zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainana, ka ahafahany mitory ianao Jesosy Kristy ilay mpandresy ny fahafatesana. Ary amin'ireo tetika asa maro samihafa izay apetraka eo anolohan'izany sampana izany, dia ianao Jesosy Kristy no andavirary sy ahatanteraka. Ny fandresena izay azonao teo amin'ny azo fijaliana ihany koa anie Jesoa, no omenao ny fiangonana manontolo, andresena ireo endrim-pahafatesana maro samihafa eo amin'ny fiainana, ka hanananay finoana sy fanantenana fa ho anay izany fandresena izany. Ary mandra-piverinao eny amin'ny rao alinlanitra dia mpandresy mandrakariva izahay, ary mpandresy izahay satria omenao anay ihany koa ny fiainana mandrakizay. Io ihany koa Tompo ny tsiraray avy amin'ireo ady maro samihafa hatrehany eny amin'ny fiainana andavanandro, mba omenao Jesosy Kristy fanantenana fa mpandresy ianao izay arahany, ary ho mpandresy tahaka anao ny tsiraray avy. Mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay tsy miafina aminao ny viana ao anatin'izany fiangonana izany, ao anatin'izao toam-piasana efa taon'izao, fa ny ananan'ny fiangonana fiorenana mafy amin'ny finoana, ka mba hitory filazany tsara anova ny tantaran'izao Madagasikara izao. Tena misy fiovana tokoa aminao Jesosy Kristy, ka ianao ny asa amin'ireo mpitondra isan'ambaratongany hatramin'ny kristianina rehetra, mba omenao Jesosy Kristy hery atanterahana izany viana lehibe izany. Mivavaka ho an'ity firenena malalana ity, maro Tompo ny ady hatrehan'ny tsiraray, hatrany amin'ny mpitondra ka hatramin'ny vahoaka. Ianao Andriamanitra anie no hiasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hitaridalana ny tsiraray avy, mba hanananay fandresena miaraka aminao Jesosy Kristy na inona ady tsy maintsy hatrehany. Dia mivavaka manokana Tompo ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina izay natokanao hitondra sy haniondronao eto amin'izao fiangonana FJKM Ambavady Mitafo izao. Io sy ny ankohonany mba omenao fandresena ihany koa, ary ianao Jesosy Kristy ny asa ahaizany manatanteraka sy mandavirary ny iraka izay nampanaovinao azy eto amin'izao fiangonana izao. Omenao hery, omenao tanjaka, omenao fahasalamana. Maro Tompo ny zavatra tiana hoentina mbavaka eo anatrehanao, fa izahay tsiraray avokoa ny aingatany amin'ny tokantranonay tany, dia nisy etaentanay sy fanirinay. Ianao mivavaka mangina, anehoanay mifangatanay eo anatrehanao Andriamanitra. Ny atakay mangina Tompo, enonao ka ambavaleonao, fa amin'ny anaranao Jesoa irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Ianao ilay fanampianatra anay hivavaka manao hoe
rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo any an'iny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay aza mitondra ny eo amin'ny fakapanay fa manafanay aminay anao ny fanjakana sy ary vonay samanakizay afaka malala ny tompony anjara anambara ny amin'ireo raharaha tsara ho fantatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ireo raharaha isan-karazany dia hisy ny solotena eo amin'ny fandrarana ny vola, hanao ny tatitra ny vola rehefa avy eo dia hisy ny solotena hanao fanentanana samihafa avy eo amin'ny FDL, dia ny komity akany, ny STK ny tany ketsa ary ny TMT dia ny 10 minitra amin'ny fahasalamana aorian'izay ary ny ray aman-dren'ny mpitandrina no hanoy sy hamarana ny raharahantsika. Toy izao ny tety androntsika amin'ity volana aprily ity. Anio alahady 3 aprily aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary anio ihany koa no hanatanterahany STK ny vokatra. Anio ihany koa ry havana no hanao ny fivorena fanaony ny biraon'ny fiangonana. Araky ny efa fantatsika dia tokony anio no isy ny fanofanana izay ataony ao amin'ny synode apartany ho an'ny fiangonana manontolo mahakasika ny jobily anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Noho ny antony manokana nefa avy amin'ireo mpanofana dia tsy ho tanterahany izany anio fa ahemitra amin'ny fotoana izay mahamety azy. Manomboka ny alahady 10 aprily kosa ny herinandro masina dia mitohy ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 9 ora sasany. Ny fandaharam-potoana mahakasika ny herinandro masina dia efa vonona ao avokoa ka iangaviana ny sampana tsirairay mba hanatona ao amin'ny fandarana mba haka ny anjarany avy. Ny alahady 17 aprily dia ny alahady mipaska dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Io alahady ihany koa no hanatanterahany FDL ny vokatra ary hanatanterahany tany ketsa ny fitatiavam-bolany. Ny alahady 14 aprily dia ny fetin'ny fahazavana. Ireo taratasy voaray avy any ivelany. Ny fiaonam-be Sympathie SPA 12 dia ho tanterahana ny sabotsy 13 aprily 2024 eny amin'ny Batu Beach Ambohimanambola amin'ny 7 ora maraina. Fampatsivana sy fampatsivana tety andro momba ny SAM. Ny talata 17 aprily 2024 no fandraisana ny lisitry ny mpianatra hanao fanadinana avy amin'ny sekoly fanomanana laika. Ny tafika masina ivelany izay fanaontsika dia ho tanterahana any Manakara ny 12 ka hatramin'ny 12 Jona 2024 ho avy izao. Faritra avaratra Andohalo. Ny fiaonam-bentsika eto amin'ny faritra amin'ity taona 2024 ity dia ho tanterahana eny amin'ny FJKM Ambohimalaza firaisana kanana vaovao ny sabotsy 13 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny fikambanan'ny renin-jaza kristianina Antananarivo dia faly manasa antsika hanatrika ny famelabelan-kevitra etin'ny dokotera Faniry Ramahandrison, spécialiste en gériatrie avy any Lyon, mandalo eto Madagasikara, izay atao ao amin'ny FJKM katedraly Analakely ny alatsinainy 4 aprily 2024 amin'ny 2 ora tolakandro. Ny gériatrie moa dia mifanohitra amin'ny pédiatrie, izany hoe fitsaboana sy fitaizana ny zokiolona.
avy amin'ny sampana vondrona fototra laika sehatra fianarana mozika ho tanterahana isaky ny alahady amin'ny ray ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro ny fianarana manomboka amin'ny alahady anio alahady 7 aprily ho avy anio amin'ny FJKM Somiavaka Philadelphia. Enimbolana no faharetan'ny fiofanana ka 9 ariary no saran'izany fiofanana izany. Fifaliana ho an'ny filoha ny Brown sy ny Dorcas efatrano ny manasa atsika ho tonga hanatrika ny fivoriam-be fiaraha-mivavaky ny Dorcas efatrano ny talata 7 aprily 2024 amin'ny 2 ora tolakandro izay atao ao amin'ny FJKM Ambavadin'ny Tafo. Ny mpitandrina eny an-toerana no hanatanteraka izany fanompo-pivavahana izany. Ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur Ambavadin'ny Tafo. Ny Père Curé ny filan-kevitra pastoraly ny kristianina rehetra dia faly manasa antsika hifanotrana amin'ny fety-piangonana sy fanokafana ny 70 taona ny orenany ny alahady 10 aprily 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina. Mpandresy isika izany dia amboarakira pasika anasan'ny korala Orom-bato Ambatonakanga antsika ampitiavana ny alahady 17 aprily 2024 amin'ny 3 ora ariva eo amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Andrenesana hirana dika amin'ny teny malagasy sy hira noforon'ny Jacques Ramanamrija izay mandihy ny 25 taona namoronany hira. Taratasy voaray eto anivon'ny fiangonana. Voamerany fanisana mampatsiahy ny voamerany fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy 7 ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra saritapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao an-tokotany atsinanana isaky ny alahady fandraisana. STA ilazana antsika fa ny fiofanan'ny mpampianatra sekoly alahady miaraka amin'ny pastera onja dia atao ny alahady 10 aprily 2024 aorian'ny fanompo-pivavahana ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Ny fanaterana ny lisin'ny mpianatra kosa izay anao fanadinana dia ho an'ny kilasy fahenina miakatra dia anarana feno no omena ary ho an'ny kilasy voalohany ka hatramin'ny 5 dia isa no omena. Miasa fia. Ny miasa fia dia manao répétition ao amin'ny akany aorian'ny fanompo-pivavahana mba ho fanomanana ny toriteny ankira eny amin'ny Toby Ambohibao. Sampana lehilahy kristianina. Isaoran'Andriamanitra fa tanteraka somatsara ny fivoriam-be voalohany fiaonam-be ny totosaina omaly 2 aprily tao amin'ny akany Ralbert Daniel. Isaorana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina ny Brown fiangonana ary ireo mpikambana izay tonga maro. Manentana hatrany ireo izay maniry sy vonina hanatevin-darana ny fikambanana. Avy amin'ny Tokopira Ambavadin'ny Tafo. Mampatsahivana isika mpikambana rehetra fa ny famerenan-kira ho fanomanana ny zoma masina dia mitohy hatrany isaky ny alakamisy amin'ny 9 ora sasany ary ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany. Estike. Fifaliana ho an'ny estike ny manasa antsika handray anjara amin'ny vokatra anio. Misy ny fivarotana goûter eo an-tokotany atsinanana ary eo ihany koa ny fandraisana ny valobo vokatra eo amin'ny tokotany andrefana. Dorcas. Antsoina isika hivory ny talata 5 aprily ho avy izao amin'ny 2 ora ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Ny mitarika ny fotoana amin'izany dia Ramatoa Rakotovao Berlin. Taratasy filazana fanorena tokantrano. Ramatoa Andrianarivelo Ilona Val. Ramatoa Rasoanjanahary ary Andriamatoa Ralay Teferana Abel Rajoary mivady dia faly mampandre antsika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany
Andrianarivelo Iloniana Jonathan sy Rahalay Teferana Enitso Armanana, izay atao ny asabotsy fa 7 aprily 2024 amin'ny 1 sasany eto amin'ny FJKM Amboradin'ny Tafo. Toy izay ireo raharahan'ny fiangonana ravana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izahay eo amin'ny fandrarana ny vola ry havana dia mbola mamerina ny fiarabana antsika ary mbola manonona fiadanan'ny tompo amintsika. Tahaka izao indray ry havana ny fitantanam-bolantsika nandritra ny volana marsa 2020 sy 2020. Raha ny tokony ho izy dia misy taratasy anankiroa ny atanantsika. Ny voalohany ny fitantanam-bola volana marsa ary ny faharoa ny atra 3 volana voalohany ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. Voalohany ny fitantanam-bola volana marsa. Ny niditra tamin'ny volana marsa dia 12,128,700 ariary. Ny nivoaka 10,561,922 ariary 14. Manatombo izany ny vola niditra ary manatombo 1,566,777 ariary 86. Ary raha tambatra ny ambom-bola tamin'ny 27 ny volana febroary lasa teo izay mitetina 34,740,240 ariary 88. Ny atanana zany tamin'ny faran'ny volana marsa teo dia 36,307,018 ariary 74. Tsinjara toy izao zany fanomezana varavarana 1,200,000 ariary. Ny fikojana ny fananany fiangonana sy ny fanametisa amin'ny laly 23,417,086 ariary. Ny rarivato 3,423,090 ariary 50. Tsobily volafotsy mpitandrina raha Samuel na Samson 995,000 ariary. Ary ny fampandehanan-draharaha 7,271,842 ariary 24. Ny tsara mariana tamin'ny volana mars iny dia tanterakitsika ny adidy eo anivon'ny FIBFJKM sy ny adidy eo amin'ny synodam-paritany SPA 12. Vitantsika tanteraka zany ny adidy ivelany izay tokony tanterahantsika tao anatin'ny 3 volana voalohany izay. Ny tsara mariana faharoa dia nisy ny jobily izay vola miditra moa izy ary vola mivoaka raha teo ihany koa amin'ny fotoana anomezana izany amin'ny fankalazana ny jobily vola fotsiny ny mpitandrina izany. Izay mikasika ny fitantanam-bola amin'ny ankapobeny. Tahaka an'izao indray kosa ny atra raha mihoatra amin'ny vina izay napetrakitsika ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. 3 volana voalohany izay ny lasa raha ny vinantsika ho an'ny taona 2020 sy 2020 ny vola miditra sy ny vola mivoaka dia mitetina 228,500,000 ariary. Raha totaly ny vola miditra rehetra ho an'ny 3 volana voalohany dia mahatratra 66,298,582 ariary 80. Raha atao ny pourcentage dia manodidina ny 920 isanjato. Dia misy teboka maromaro ireo mamintana amin'ity tableau ity ny volan-tanana voalohany ny adidin'ny mpandray ny rakitra hafa ezaka fanatsarana akany sy trano vady-piangonana ary ny samihafa. Efa nisy zany ny vola niditra mifandraika amin'ireo teboka maromaro ireo dia manodidina ny 920 isanjato raha totaly izay vola niditra izay. Kasika amin'ny vola mivoaka kosa dia manodidina ny 29,991,564 ariary 06 ny vola mivoaka. Manome zany salanisa 30 isanjato. Dia misy teboka maromaro indray koa ireo. Ao anatin'ny vola mivoaka ny fandaniana anatiny izay manodidina ny 10 isanjato izay ny tanterakitsika. Ao anatin'izany ny fampandehanan-draharaha, ny fivelomana, ny samihafa, ny fikojakojana ny trano sy ny fananana fa indrindraindrindra ny asa fitoriana anatiny. Misy ny fandaniana ivelany. Tafiditra anatin'io le adidy izay ny tanterahantsika
teo anivon'ny foibe FJKM sy ny eo anivon'ny synode apartheid ary misy ny asa fitoriana ivelany a marihana moa fa tsy nasiana faingo le ao amin'ny isanjatony eo a dia izay mahatonga anazy hoe aotra isanjato fa raha ny tokony ho izy a aotra faingo 5 isanjato izy io. Ny tsara marihana farany ry havana raha hitantsika ny fampandehanan-draharaha sy ny fandehanany volam-piangonana ho an'ny 3 volana voalohany a dia efa manomboka mampiasa ny ambom-bava isika ka eo no anentanana antsika amin'ny adidy maro isan-karavatra zany a izay tokony no ataontsika indrindraindrindra isika mpandray dia zay ry havana no tsara ho fantatra ho an'ity 3 volana voalohany ity dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miarabantsika amin'ny anaran'ny fikambanan'ny diakona sy ny olona. Manentana antsika zany efa lazaina tamin'ny fandrarahana teo ihany a fa ny alahadin'ny diakona sy ny olona zany a dia ny 17 ny volana aprily 2020 sy 2020. Marihana fa andro paska zany a io andro io. Noho izany zany a itsika diakona dia tsy mitondra fanamiana akory satria betsaka ny vahiny zany a dia tsy manao fanamiana fa ny zavatra entintsika kosa zany a dia lay vokatra lay valopy izay efa nyzaraina tamintsika zany a tsirairay avy dia izy iny moa zany tena hoe filazan'izany manana avy tsirairay zany na mpivady ara dia efa samy hafa ny valopin'ny rangasy ny valopin'ny ramatoa dia miomana zany sika amin'io alahady io a mitondra ilay valopy fa efa mivonona koa zany a ny mandray azy. Dia fanentanana koa zany dia hoe nanome araka izay nananany avy izy a hanampy ny vola voavory a hanaovana asa. Izy raha toko 2 9/7 a tapany voalohany dia ho an'Andriamanitra irery ihany a voninahitra. dia mbola manonona fiadanany tompo atsika mpianakavan'ny finoana. Mijoro eto ny tenako solotenan'ny birao mitatana ny akany Ralibera Daniel hanao ansoavo antsika komity ny akany Daniel Ralibera. Marina tokoa fa indroa zay nisy fiantsoana ho anareo komity dia mahatsapy izay birao fa tonga n'le fitenenana mahazatra hoe mandeha ihany mandeha ary nandray ary ohatrany hoe misy miaino ve. Tsarovy tompoko fa raha mpandroso ny fiangonana tsika rehefa nitapahana teo amin'ny mpihevitra raha sy ny fivorian'ny mpandray a dia ampiasaina ny akany mba ho fitadiavana loharam-bola maharitra ho an'ny fiangonana ka ho entanina itsika sapana velona eto amin'ny fitandremana izay raha atao mikady tsotsotra dia misy eo amin'ny 9 ao mba handefa solotena dia mba tendreo solotena maharitra fa tsy hoe isaky misy fivoriana dia miovaova mandrary tsy misy ny fitohizan-kevitra ka tonga le fitenena hoe mipasoka ny efa malama. Ka dia iangaviana zany nareo présidentny sambana tsirairay avy a mba ho raisinareo tena zava-dehibe ny antso ataonay birao a ho anareo satria misy deadline napetraky ny birao fiangonana ho anay dia mila anareo komity zay a hanolo hevitra anay satria zay ny andraikitra nanendrenanareo. Tsarovy fa tsy anareo ny safidy fa ny tompony no ny antso anareo ka rehefa niekena le antso tamin'ny fivoriana teto a dia taterao tsara dia ho hitanao ny famira-pirata amin'ny voninahazon'ny tompo amin'ny fiainanao. Dia mbola iatsona zany tsika komity amin'ny lahady herin'ny anio ao aorianan'ny asa fampaherezana fa misy fivoriana iarahantsika amin'ny birao. Zava-dehibe no dinihana amin'izany satria eo na mbola volantsika ny foto-dalàna sy ny fitsipika mantiny izay entina hiasana mandritra ny tompanendrena na ny endrenantsika dia ho an'Andriamanitra irery any amin'ny voninahitra.
faly miarabanareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Mijoro reto ny tenako solotena ny sampana tanora kristianina amin'izao alahady natokana natanterahana ny vokatry ny STK izao. Dia voalohany indrindra dia misaotra sy mankasitraka ny fiangonana ny amin'ny fanohanana rehetra izay nataon'ny fiangonana ho an'ny sampana tahaka ny fitondranam-bavaka. Dia manarak'izay tompoko dia mbola manentana sy manasa anareo hatrany izahay amin'izao vokatra izao mba handray anjara amin'izany amin'izany fanohanana izany. Dia azonareo atao hatrany ny manohana anay amin'ny alalan'ny valopy sy ny fanjifana ny hani-masaka izay fanomanay atsy aby-tokotany Atsinanana. Dia mbola mangataka hatrany izahay mba hoentinareo ambavaka hatrany izany sampana izany. Dia mino izahay fa tena izy vokatra tokoa any sampana ny fanohanana ataonareo ary rery lehibe ho anay izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Falmamerina ny arahava ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika lohan'ny fiangonana. Antony anankiroa no ijoroako eto isoloko tena ny sekoly tany ketsa dia ny voalohany indrindra misaorana an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny AG voalohan'ny sampana ny alahady lasa teo. Isaorana eto manokana ihany koa ny mpitandrina mianakavy, ny birao-piangonana, ny ray aman-dreny izay tonga nanohana ny antso, ny mpikambana rehetrarehetra ary sika fiangonana tondram-bavaka izany fotoana izany. Ny antony faharoa dia ny amin'ny hetsika efa fanaon'ny sekoly tany ketsa isaky ny alahady mipasika, izany hoe ny mofo mamy mipasika. Androany izay no manomboka ny fizarana ny tapakila ho an'izay rehetra maniry handray anjara izany. Eo ivelany misy latabatra manokana rehefa avy eo afaka mandray antsika. Ny tapakila ihany koa dia afaka raisitsika eny anivon'ny mpikambana tsirairay avy amin'ny birao tsy izay rehetra miaradia amin'ny sekoly tany ketsa. Ampatsiahivo keto ilay izy amin'ny alahady pasika fa 17 ny volana aprily no andraisantsika izany mofo mamy pasika izany fa manomboka androany dia fa afaka manantona ianareo afaka manjifa izany. Dia ny voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Izay eo amin'ny TMT izay antsoina amin'ny hoe tranainy mitambatra raha 13 izay moa tena dikan'ilay TMT. Dia misy koa nefa moa mandika hoe tily sy mpanazava-tranainy tsy mampaninina izany. Ka izay eo amin'ny TMT izany dia hanao fivoriam-be voalohany amin'ny 17 volana aprily 2022 ity izany. Izay atao ao Asabe, ao amin'ny marimarina koa izany dia ao amin'ny Sagama ho an'izay mahafantatra azy, ao amin'ny Rakotomalala Samuel. Io toeran'io izany dia akaikin'ny Skôro, magazay Skôro izany ao Asabe, milahatra amin'ny Skôro iny. Fa rehefa tonga moa ny fotoana dia tsy maintsy misy ihany fampijerevana ho an'izay tsy mahita an'ilay toerana. Efa elaela tokoa izay taona 24 raika amin'ny 24 tsy nisy misy ny fiaonana teo amin'izany tranainy teo amin'ny fikatrohana amin'ny fanazava stily izany. Ka mba entanina amin'ity izany mba ho tena ho besaka isika no tonga maro ho amin'ity fotoana io. Inona moa no atao amin'izany? Ny atao amin'izany dia arak'izay fiaonam-be voalohany izay dia fampiarabana. Ka dia ny fanao koa rehefa ohatran'izao dia misy vokatra atao nefa moa le vokatra no mbola iarahantsika malala ny toetrandro dia valopy no atao. Valopy no atao izany amin'io. Ka dia anasanantsika rehetra izay mpikatroka rehetra tamin'izany fanabeazana skoto izany mba ho avy amin'ny fotoana io. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Soratavoko.
pastera toko fa tsy dokotera akory arahaba ary ilaina soavina ny tompo mombanao izany fiaraban'ny anjely zany riavana ny ambonantsika arabana indrindra iarabantsika nireo avantsika zay raha misy vahiny tonga eto reavako mba mitsangana hoe mitoerana misy ianareo tsika zay vahiny elaela tsy tonga tika mbavadiny tafo ohatra mahita maromaro mantsy mba mitsangana tompoko fa dia araka zany fiaraban'ny anjely zany no iarabana ianareo etra satria ndray mijery mantsy dia hiteny ihany efa misy olona mahazatra misy olom-baovao dia tena fifaliana tokoa man'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo miara-miombavaka aminareo amin'izao an'io zao dia efa hitanareo ny toerana misy ana epoka rehefa mba mandalo ianareo ndrindra ny ala tahaka an'izao dia za misalasala miaraka aminay fa raisiny ampifaliana iarany mivoninaitra ny tompotsika dia mirahasoa anareo any amin'ny fiangonana sy ny andraikitra izay misy anareo tsiray avy mirahasoa tompoko afaka mitetraky anareo nambara tamintsika teo ry havana zavatra ray no sindianiko any an-tanana atsika dia ny amin'ny fivorimben'ny faritra varatra andohalo zany fa izay tamin'ny andron'ire dadabe teto amintsika fahiny dia synodaparitany zany avaratra andohalo zany ary rehefa mivory zany avaratra andohalo zany vahoaka manarivony amanalany mihitsy fa tao ao efa androny zafikelindray moa zao dia somary tena ny evitsy tokoa mamonjy an'izany fivorimben'ny faritra varatra andohalo zany ka zany no anetananao sady ry havana an'io mbola amin'ny sabotsy 23 avril lay izy kanefa an'io dia efa etaniny ianao andamina ny fandaram-potoana feny amin'ny efitsy mambo malasy sika manomboka amin'ny 9 voramaraina amin'io sabotsy 17 ny volana aprily io hiavaka manokana amin'ny fotoana amin'io satria sady tondratsika mbavaka ny asa tao amin'ny faritra sy ny fiangonana rehetra tao anatin'ny faritra iarabantsika reo mpianatra izay mivoaka ny sefala sy ny setela vaovaovao eo ihany koa ny fotoana izay iombonantsika amin'ny pastera samsona mivady eto anatin'ny faritra ihany koa dia mbola miaraka amintsika amin'io dia miavaka manokana ihany koa amin'io fotoana io moa fa akoatran'izay fampizarana sakafo maivana dia isany indrindra kiraram-pilazantsara iarahana mitarika Christophe Ratrema amin'io ka dia any an-tanana antsika rehetra havana tsy nirindra-kira akory ny zava-dehibe na ny sakafo maivana fa ny fahatsiarovanao fa zava-dehibe tokoa ny fambalentsika ny antson'ny mpitory filazantsara hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona dia ao ataontsika zava-dehibe ry havana satria maro ny programa kanefa aza atao ambany zavatra ny amin'izany fivorembentsika ato anatin'ny faritra varatra andohalo izany dia maro be ny raha nambara tamintsika teo ry havana ny fanahin'ny tompony mba tsika azahoantsika mahantanteraka zay tandrify atsika tamin'izay rehetra nambara teo mialohan'ny farany ry havana mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana ka manantanteraka rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra aho tamin'ny fahatanterahany fanambasinana ny fanambadianay tamin'ny 9 matsa 2022 lasa teo dia manolotra rakim-pisaorana vola ray etsy ariary ary mangataka vavaka ho anay mpivady vao ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavaka mandrakariva ny fiderana azy misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fahasoavana azo ny mpanompony mangataka vavaka mba ho tantanan'ny tompo sy ho tsimbin'Andriamanitra hatrany ane ny diany ny fiainany ary ny fianarany dia mangataka nira firana fanampy ny 720 izay ataontsika ao anatin'ny rakitra izany firana fanampy ny 720 ary indrindra mangataka vavaka ihany koa dia manolotra rakim-pisaorana vola ray etsy ariary izay mitsinjara toy izao 3 alina ho an'ny estike 2 alina ho an'ny pasteur Andrianasoa Alain 2 alina ho an'ny mpitandrina mpanampy pasteur Onja 5 sy ray alina ho an'ny asa sosialy ary ny 5 sy ray alina kosa ho an'ny asa sy fampahirezana sampana fifoazana izany farany ry havana fa tsy kely indrindra isaorantsika ny tompo fa ny tombo isandray ny fianakavimben'ny mpivady kristianina marina fa tsy teto amintsika izy mivady no atao mariazy tsy anefa tena zanakitsika mihitsy izy dia mangataka azy mivady mba hitsangana ry havana Andriamatoa Rakotoary manana miary sy Ramatoa Rakotony aina mampionona pagela vadina mba mitsangana nareo mivady hoe dia milaza ny ambony reny hoe tsy mahita nareo dia aloha nareo mba mandro soety mba hita ny havanareo rehetra tompoko aloha mba mandro soety nareo mivady mba hitany rehetrarehetra dia ny fianakaviana izay manotrina ry havana mba saiky mba hitsangana eo amin'ny toerana izay misy azy fianakaviana izay manotrina hita nareo mivady mba tena mba hitany rehetrarehetra tsy mahita masina ny ambony rihana dia aloha mba hita zao ndreo zareo mivady
dia itehikotsika ry avana fiara-panazy io. dia ho toavin'ny tompo aminareo mivady tokoa ni ilay fiara-ban'ny anjely teo fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay natolotro ny tompo anareo ni ho ampitoeriny aminareo mandrakariva sy mandrakizay. dia miara-banareo fianakaviana ihany koa zay fa matoa izy mivady tonga amin'ny tanjona tahaka an'izao dia teo niezaka sy ny fitiavana eo nanoana azy dia mifampiarapitsika mitehaka azy natao teo soltana ny fiangonana manontolo miarahaba sy mirahasoa azy mivady sy anareo fianakaviana ihany koa ivavaka isika. endre ny fifalianay Andriamanitro ny amin'ireo mpanomponao mivady izay naorina somatsara ny tokantranony teo ambony vatolampy ny teninao. Ny fanahinao tompo no efa nampifankaty azy roa, ny fanahinao ny ampahahitra azy ireo amin'izany. Ary dia ny fifaliana izay nomenao azy tamin'ny asabotsy enina amby roapolo ny volana maritsa lasa teony ho tehizinao ao anatin'ny mandrakarifa satria ny fiarahan'izy mivady aminao Jesoa no tena fifaliana. Dia kiny nefenao aminao ny tokantranony sy no aviny fa tsy ho azy mivady ihany, ho an'ny fianakaviana rotota ihany koa izay efa nakampanao iray tompo ny amin'ireto tanoranao ireto. Dia nao nomba ny fianakaviana mandrakariva ampatsiaro azy fa tena fifaliana ny fiarahana aminao Jesoa. Fifaliana tsy mifarana tamin'ny fotoana n'izao mariazy nyreto tanora reto ihany fa mitohy mandrakariva indrindra any amin'ny fanjakanao. Fa tsy adinonay koa tompony mivavaka ho an'ireo mpanomponao rehetra izay nanao rakim-pisaorana tamin'izao anio izao. Ao ny nahorinao samatsara ny tokantranony sy ny fanambadiana ho tehirizinao mandrakarivany. Ao ihany koa ny nahazo fahasoavana ka andeha lavitra hanohy fianarana hanana fiainam-baovao. Andriamanitra mitoetra ianao tompo ary Andriamanitra ny mandeha ianao nomba ireny tanoranao sy ireny mpanomponao ireny ahatsiarovan'ny mandrakariva fa nahita mbavadany tafo izy na ny mitoerana hafa dia miaraka amin'ny mandrakariva sy momba azy ianao Jesoa. Dia amin'ny anaranao ry Jesoa Kristy tomponay nanona izany vavaka izany misaotra andria tompo. Amen. Afaka mipetraka sika ry dia miraha soa anareo mivady ahorona tokantrano sambatra eo ambany fitantanan'ny tompontsika. Raha soa izy mivady. Afaka mipetraka ihany koa anareo fianakaviana ry afaka. Dia ho an'Andriamanitra eny avana ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ombantsika rehetra azahoantsika manatanteraka izay rehetra tandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo. Hanavao ny fanoratenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika ry avako malala ny hira fahavalo amby roapolo amin'ny firana fanampiny izay nangatahan'ny-panompony no andeha ho tanterahantsika mandritra ny fanaterana ny rakitra ary eo mpitsanganana no anatanterahantsika izany rakitra izany. Tsy misy izay miafina mikotsitanao, ianao no manendry izany
isaorantsika ny pompiriavako malala fa lavrary izao fa nympompivavahana izao mba ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hiara hamarana izao fanompompivavahana izao isika ka ny hira fahaefatra amby roapolo amin'ny firana fanampiny ny andinin'ny faharoa no iraintsika eo am-pitsanganana dia atolotra ny ray aman-drem-pitandrina antsotrany hiara-mitsangana ny fiangonana. Miasa tanony finoana azamba matahotra namana iaiza miady mitafiny firaisaisa zay nitonany Jesosy tompontsika fiandrondro lehibe ialan'ny maty mitondramany fanekena mandrakizay izany atanteraka amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka io asa anatina rezaka asitany masony amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika ho azy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.